Nilaza ny filohan'ny Rajoelina nandritra ny lanonana fanolorana fitaovana fitiliana tetsy amin'ny hopitaly Andotapenaka io maraina io fa hampanantena vahaolana aingana ho an'ireo olana mifandraika amin'ny jiro sy rano izy ary tsy andrasana herinandro na iray volana izany fa aingana dia aingana. Nanamafy ihany koa izy fa hiara-iasa amin'ireo minisitra tompona andraikitra efa nisy ny fionana tamin'ny Ranowest Tale Général Nijirama sy ireo minisitra misahana ny angovo sy ny rano tamin'ny herinandro lasa teo ary nandritra izany no nampanantenany fa hisy fivoriana isan-kerinandro hijerena ny vahaolana amin'ny toe-java-misy. Ankoatr'izay moa dia efa nanao ezaka vonjitaitra ny Jirama nametraka takin-drano miisa 50 hanampiana ireo faritra misy olana amin'ny rano eto Antananarivo miaraka amin'ny fiarabe maromaro entina mitondra izany. Fanampin'izay ny fanaovana forage miisa 530 eto Antananarivo sy ny manodidina hoentina mamany olan'ny rano. Nivoaka io maraina io nandritra ny atsapaka ny laharan'ireo kandida hirotsaka ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ho an'ny eto Antananarivo renivohitra dia Indrina Razanamasy no mitondra ny laharana voalohany. Manaraka azy ao amin'ny laharana faharoa Taina Razafinjoelina, eo amin'ny laharana fahatelo kosa ny misy an'i Joseph Martin Randriamampionina, Tojo Ravalomanana eo amin'ny laharana fahaefatra, i Monja Rondefo eo amin'ny laharana fahadimy, i Gasikara Fenisoa Mandrindra Arvony no eo amin'ny laharana fahaenina ary Arilala Ramanatsoa kosa no eo amin'ny laharana fahafito. Lisitra mpilatsaka hofidiana 40 no hamafisin'ireo fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny fandavana azy ary tafiditra amin'izany ny filatsaka hofidian'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teto Antananarivo renivohitra. Ankoatra ny filatsaka hofidian'ny Marc Ravalomanana dia nilavy ny tribunaly ihany koa ny filatsaka hofidiana natolotry ny firaisan-kina tao amin'ny komina Vinany any amin'ny distrikan'ny Mandoto. 4 kosa ny lisitra avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ny Irmara no lavy ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana, 2 lisitra avy amin'ny Atoko Arema ary 5 lisitra tsy miankina. Nahazo fitaovana maro avy amin'ny gouvernemanta japonais ny hopitaly Andotapenaka, isan'izany ny scanner, fitaovana ahafahana manao fitiliana any amin'ny atidoha, any amin'ny tratra na ihany koa mahakasika ny fahatapahan'ny lalandray izy ity. Tonga nitokana izany maraina teo ny filoha Andry Rajoelina. Nilaza izy fa scanner 10 ankehitriny no efa eo ampelantanan'ny fanjakana tao anatin'ny fotoana nitondrany ary tanjona ny ametrahana scanner isaky ny hopitalim-panjakana manerana ny Losy. Vaovao ara-panatanjahantena navoaka ny Federasiona Malagasy ny basketball ny anaran'ireo tanora mpilalao 4 voafantina handray anjara amin'ny FIBA Africa Regional Youth Camp 2024. Ivan Abdul Anafi avy amin'ny GSB Boeny sy Tsior Ulrich Rakotsafy avy amin'ny SSM Analamanga izay samy 15 taona no isoltenan'i Madagasikara eo amin'ny sokajy lehilahy any Douala Cameroun ny 14 ka hatramin'ny 17 Oktobra izao. Ho an'ireo tovovavy kosa handray anjara amin'ny lasy ho an'ny vehivavy any Abidjan, Côte d'Ivoire ny 12 hatramin'ny 14 Oktobra izao hitantely Rasoarniaina avy amin'ny Fandrasamatsiatra sy Tiffany Rabeniamina avy amin'ny MB2 15 sy 14 taona izy ireo. Mpanazatra iaradia amin'izy ireo mandritra izany felana Ralaivao. Natao amifondronana ireo tanora manana talenta tsara indrindra amin'ny taranja basketball aty Afrika ireo lasy ireo ary mahazo fanaraha-maso akaiky avy amin'ireo mpanazatra ny FIBA sy NBA.